fifidianana izay ho ao amin'ny voamera-pifidianana atao amin'ny faritra Analamanga. Izany rehetra izany dia mila fiomanana hoy ny ao amin'ny CENI araka ny vaovao iarahantsika amin'ny Jean Emerambelson. Ho toy ny fivoriana ny arahany CENI tamin'ireo fiarahamonim-pirenena sy antoko politika ho fananganana ny voamera-pifidianana ao anatin'ny faritra Analamanga ny talata 1 aogositra teo, dia ilazana ireo sampana fa ny talata 9 septambra 2020 amin'ny 10:00 no fe-potoana farany fanaterana ny filatsako-fidiana any amin'ny faritra Analamanga ao Ambohidahy. Ny zoma 10 septambra maraina no tanterahina ny fifidianana ireo izay ho mpikambana ao anatin'izany voamera-pifidianana eo ivon'ny faritra Analamanga izany. Tsahivina fa ny VPF na CER dia ahitana mpikambana 10, roa avy amin'ny fikambanana laika misahana fanaraha-maso fifidianana, iray avy amin'ny fikambanana miankina amin'ny finoana misahana fanaraha-maso fifidianana, iray avy amin'ny fikambanana misahana ny fanabeazana olom-pirenena, iray avy amin'ny syndikan'ny mpitsara, iray avy amin'ny syndikan'ny administrateur civil, iray avy amin'ny olafitra ny mpisolo vava, telo avy amin'ny antoko politika ka iray avy amin'ny firena politika akaiky ny fitondrana, iray avy amin'ny firena politika manohitra fitondrana, ary iray farany avy amin'ny klafy politika hafa. Raha mila fanazavana fanampiny dia engaviana hanatona ny faritra Analamanga na ny Brown CENI enceinte Inifra ampita ny lycée technique Alarobia. Fa hanomboka ny oalina orian'ny vaovaon-tsary amin'ny teny malagasy ny fandaharana manokana momba ny lalam-panorenana izay iarahana amin'ny comité consultatif constitutionnel. Fa eo amin'ny lafiny fitantanana ny raharaha-mpanjakana kosa dia nandray ny asany voalohany amin'ny maha-ministra mpisolo toerana azy eo anivon'ny ministeran'ny poste sy ny fifandraisan-davitra ny Prime Ministre Général Camille Vital Rajoelina dia hisy ministra tompo-toerana handray io toerana io. Fa tamin'ny fotoana niraisadresany tamin'ny mpanao gazety dia nanontanian'ny mpanao gazety ny Prime Ministre Camille Vital ny mikasika ny raharahan'ny 7 febroary sy ny raharahan'ny Madame Mobile fiditsoa Andriamaservelo sy safidy Andriamampiantona. 10 andro taorian'ny fifamindram-pitantanana ny amin'ny tantanan'ny Prime Ministre Camille Vital vonjimaika ny ministeran'ny poste ny fifandraisan-davitra ary ny teknôlôjia vaovao no nandraisany ny asany amin'ny maha-ministra azy androany. Ny fankahalala tamin'ireo mpiasa sy nampahafantatra amin'ny mampisolo toerana azy. Ny raharaha Madame Mobile no antony nialan'ilay ministra teo aloha. Amin'izao fotoana izao dia nahantona io dossier io ary voasokajy io dossier ahitana fifandroritana. Matoa moa iny ny fepetrana laina mikasika an'izy iny dia misy ny zavatra tsy dia nazavazava loatra ka hatramin'izao aloha dia tsy maintsy suspendu ny dossier iny angambany izay no azoko ambaranareo. Iny dossier Madame Mobile iny ane somary dossier somary litigieux ihany ka nahatonga an'iny olo an'iny no hoe ny décision niraisina tapitapoka zany mikasika an'iny Madame Mobile iny me alanana ny Madame Mobile exploiter an'izay licencié voalainy zay nefa iny licencié ny somary misy litige kely. Nilaza ny heviny mahakasika ny raharaha 7 febroary Prime Ministre amin'ny maha-miaramila azy izay atana miaramila voaroaroy amin'io raharaha io. Iny dossier ny 7 février manko tsy dossier voandroany tsy efa ela be izy iny narahana ary nisy commission spéciale juridique natsangana dia nahatonga ny procès ny tomombany. Iny moa zany ny résultat n'le procès misy olona voapanga anatin'iny misy ny filoha teo aloha Martin Valmana dia misy an'ireo miaramila izay manaprofo fa hoe indépendant ny fitsarana eto amintsika ka sarotra ozy izy nareo ny exécuté an'iny zavatra iny tsisy mahasarotrazy fa ny fotoana moa tsy mainty jerena foana. Satria mpisolo toerana ny Prime Ministre amin'ity ministeran'ny poste fifandraisan-davitra ary ny teknôlôjia vaovao ity ka hoezana ny anafiandiana ny atongava ny ministra tompo-toerana. Niona tamin'ireo staff moa i Prime Ministre ka ny fitadiavam-bahaolana no tsy maintsy atao satria ny asa-panjakana tsy maintsy mihodina. Efa hoeritaona kosa izao no misy disadisa eo amin'ny fanjakana malagasy ny orinasa récupération des déchets métallurgiques na ny RDM. Ny antony dia nisy bolongam-barahana 17 taona saika haondrana ny velany saingy tratra izy io ka no tanana teny amin'ny tompon'izay siseny vato io varahana io nandritra izay heritaona izay ary androany no misokafana ny conteneur misy azy. Bertrand Ranaivomanana. Raha jerena ireto zavatra vita anaty ranomasina avy amin'ny Toliara ity nozonina eto amin'ny tombony izay sisy vato ity. Nametraka fitarainana mantsy ny compagnie aviation porteur maritime et fluvial na ny APMF
fa mampiay azy ireo ny momba ity conteneur ity ka izay no antony nampiakarana azy teto Antananarivo. Tsy andanin'izany anefa ny société récupération des déchets métallurgiques izay milaza ho tompon'ny conteneur dia milaza fa déchets de cuivre ireo ao anaty conteneur ireo. Mba hahalalana ny marina ary dia tonga teto Ivato ny ministry ny fitanterana, ministry ny tontolo iainana, ny ministry ny kolotsaina niaraka tamin'ny sekretera mpanjakana amin'ny fiainana gendarmerie pirenena ary nanome baiko ny anokafana ny conteneur. Ka hita tamin'izany fa fitaovana tranainy niaraka rendrika tamin'ny sambo portugais tany amin'ny taonjato fahaenina ambin'ny folo no ireto nokasaina ho amidy any ivelany ireto. Position ny ministre ny fitaterana dia faran'izay tsotra. Are pireneny reo amin'ny taranaka faramandimby reo mijery antsika izao tontolo izao izay dia mijoro tompoko hatramin'ny farany amin'ny fierovana ny are pireneny Madagasikara. Hitanareo ny raha mivoaka any ivelany ara tsy voavarotra reo tsony. Milaza aminareo zany fa izao iresantsika izao dia misy tafondro 12 izay ny antsony ny ministre ny fitaterana sy ny ministre ny finance frantsay fa ho averiny amintsika malagasy ireo tafondro 12 reo. Ary ireo tafondro 12 reo dia namany reto tafondro 13 hitanareo reto. Fefa voakarakara izy ireo. Tamin'ny fotoana nanokafana conteneur dia nampiakapeo nakana ny fanaovana izany ny mpisolo vava ny société RDM izay milaza ho tompony reto etany reto kanefa tsy nahasakana fanapahan-kevitra izay efa noraisina teo anivon'ireo mpikambana ny gouvernementa niaraka tamin'ireo manam-pahaizana manokana momba ny vakoka izany fanakanana izany. Misy manam-pahaizana manokana momba ny vakoka anisan'ny mijery iny conteneur teny Ivato iny ka nanambara mazava izy fa mirakitra ny civilisation ary mirakitra ny tantara ireo entana izay saika hondrana ireo mbola berytonana ivomanana ihany mitondra ny vaovao. Raha jerena ireto zavatra vita tamin'ny varahana ireto dia miendrika tafondro tranainy miisa 13 ary takela barahana miisa 120 ny sasany ary nahitana ihany koa silaka bolabolana varahana karazana balana tafondro gamba no alalana azy io. Raha ny fanombanana ny manampahaizana azy dia efa nisy 500 taona tany no tao anaty ranomasina ireto karazamby ireto ka fantatra fa sambo avy any Portugal no mitondra azy ireo. Rendrika tany atsimo andrefa nosy io sambo io. Eo amin'ny lafiny kosa zany maharem-pirenena andreo zavatra hitantsika ireo dia voalaza ny andriamatoa ministry ny fitaterana teo efa tany amin'ny taonjato fahaenina ambin'ny folo vao nanomboka no efa rendrika le sambo dia tany anaty ranomasina. Ny lalàna atsika dia miteny hoe ny vakivaky-tsambo mipetraka any anatin'ny ranomasin'ny Madagasikara ka mihoatra ny 30 taona tsy nikitikitihan'ny tompony dia lasa fanana pirenena. Zay ny lalàna tompoko, lasa fanana pirenena io. Dia ny fikitikitihana le vakivaky-tsambo misy fangatahana permis de concession. Zay ny koa ny zavatra izy. Dia rehefa avy eo ireo zavatra ireo tsy maintsy zany misy fikarakarana azy fa tsy azo apetrapetraka fotsiny amin'izao. Volazan'ireo mpikaroka sy manam-pahaizana ihany fa manampy PDB tamin'ny fikarohana ny tantara nisy tamin'ny ilany atsimo nosiny tany amin'ny taonjato fahaenina ambin'ny folo ny fahitana ireto tsy ambaratelo ny lasa ireto. Ho hitantsika eo ny toyiny. Tsy ahy ny filan-kevitry ny gouvernementa omaly teny Mahazorivo ny fantoka hatrany amin'ny fikaonan-doham-pirenena izay tanterahana ato ato ny filan-kevitry ny gouvernementa teny Mahazorivo ny fampitenana irahantsika amin'ny Jean Emerambelson. Mifantoka amin'ny asan'ny ministera ny atitany ny fampitam-baovao voalohany momba ny filan-kevitry ny gouvernementa tafitra mahakasika ny opération karapanondro pirenena. Araka ny diditsy volana laharana 12 aotraotra roa tamin'ny 12 janoary 12 dia voalohany eto Madagasikara no nisy izao hetsika izao izay mahenika ny distrika 710 ka izarana karapanondro pirenena miisa 9 hetsy. Mariana fa efa nanomboka tamin'ny volana marsa 12 izy ity ka ifarana amin'ny volana desambra 12. Ny enim-bolana voalohany dia olona miisa 750 sy 405 alina sy 2 hetsy no efa nahazo ny karapanondro pirenena. Izany hoe ny 750 ny vinavina. Ministeran'ny Tsony sy ny Arena Andranomasina Otokanana ny 3 septambra ho avy izao ny trano fisaina ny talepatry ny Tsony sy ny Arena Andranomasina ao amin'ny distrika ny